manomboka eto koa izany ndraytsika dia iresaka ny taranjan'olo tokana ny taranja fototra atletisme izay nahabe resaka tato ato sy ny comité olympique malagasy ho any zareo anivon'ny comité olympique malagasy ary raha dia naorom-panao gazety izy ireo tamin'ity herinandro izay nanamafy ny fampiatoana ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme eo amin'ny fitantanana izany taranja izany no nitisatisa misy eo amin'ny sy ny filohan'ny comité olympique malagasy io ihany koa ny fampatsiahivana ho an'ireo fédération izay manana olana amin'izao fotoana izao satria dia nanambara ny comité olympique malagasy fa dia be loatra ny tsy fanarahan-dalàna ka dia tsy maintsy handray andraikitra ny comité olympique malagasy manoloana izay dia eo ireo tsy fanarahan-dalàna amin'ireo mouvement sportif na fédération angamba tsotsotra miatra ataoko hoe marobe satria ny fédération misy 20 fa 10 votanisa teo zany hoe ireo namana atao anatin'ny fédération vitsivitsy anaky 5 no mariana teo sy entiny comité olympique ihany koa zany anehoany position manoloana amin'ireo situation tsy fanarahan-dalàna na mamaivay amin'izao fotoana izao ny hitatsika voalohany tenenina ny athlétisme ny athlétisme dia ny arahantsika nahalala zany fa nisy ny fifidianana atao tamin'ny fotoana ity tsy afaka na tsy navela ny comité directeur ny athlétisme hiditra tao amin'ny fifidianan'io ny filohan'ny comité olympique sy ny trésorier ny comité olympique zany zavatra zany dia azo lazaina hoe contraire ny charte olympique satria raha tsy hiteny zao hoe ny fifidianana fédération internationale ny tenisy ambony latabatra zay natrao dia nisy membre ny comité olympique nanatrika tao dia teto amintsika moa zany dia tsy navela niditra reo oloreo nefa taty aoriana dia nisy ny tsikera nisy ny fanakianana avy eo anatin'ny assemblée générale tamin'io fifidianana io tsy tany comité olympique zay ho atao satria ny solo-tenanay izay filoha mihitsy moa dia tsy navela niditra atao anatin'ny conférence de presse azafady tsy navela niditra atao anatin'io fifidianana io dikan'izay tsy afaka nandray position zay satria tsy nalala ny zavatra tena nandeha marina tao anatin'ny fifidianana io nandritra ny fifidianana io zany zavatra zany dia ndraisan'ny comité directeur fepetra rehefa nampiatrona ny comité directeur ny fédération ny athlétisme eto Madagasikara nampanatrona izy ireo dia tsy nisy afaka marina ny filoha dia nilaza fa tsy teto toerana fa ny membre ny comité directeur sisa kosa dia vao marina fa teto toerana nefa izy ireo dia tsy namaly ny antso ny comité olympique ary nandraisana décision fampiatoana io décision fampiatoana io dia validena na nanterine ny assemblée générale extraordinaire zay mantsy mila maria ny zavatra nyseho tany atuliara dia nahitana assemblée générale extraordinaire sy assemblée générale ordinaire ka ny assemblée générale extraordinaire dia nandray fepetra fampiatoana ny fédération ny athlétisme dia zany moa ny zavatra nangatahana atao anatiny zany hoe excuse publique mikasika ny tsy fampidirana filoha sy ny trésorier iny ary ao aorianan'izay excuse publique zay zany ny fijerena hoe inona marina ny tena niseho tao anatin'ny fifidianana iny efa niteny moa raha matofilo zany tany amin'ny gazety hafa tany hoe tsy afaka anao an'izany excuse publique zany izy dia mijanona eo zany na mijanona amin'izay décision na suspension na fampiantona ny comité directeur zay ny comité olympique comité directeur moa no nampiatoana fa ny atleta dia afaka mandray anjara ihany amin'ny lalao zay tokony ataony zareo moa miteny hoe afaka mankany amin'ny ministère afaka mandeha any amin'ny fédération internationale dia hitatsika eo zany toy zay zavatra zay fa ny comité olympique amin'ny association azy dia misy mpikambana ao anatiny ary ny mpikambana azony toy ny association rehetra zony ao anatin'ny association ny mandray fepetra mikasika ny mpikambana ho aminy na ho fampidirana na ho fampiatona io na ho fanesorana tanteraka io dia ny fanapaha-kevitra ndraisina teto zany dia ny fampiatona aloha ny comité directeur mijanona eo zany ny décisionnay aloha hatramin'izao ny arahantsika nahita ihany koa moa zany ny
handball zay voatsitika kely teo a nandraisan'ny comité olympique fepetra ihany ko izy io amin'ny fampitandremana satria ny zavatra hita tamin'ny fifidianana iny dia tena feno foloalinda feno gendarme ny palais des sports zay zavatra zany somary mifanohitra amin'ny esprit olympique dia ny membre ny fédération ny solotena ny fédération ny handball tonga tany amin'ny fivoriam-be extraordinaire ny comité olympique dia nanomezana fampitandremana hoe tsy tokony hiverina ntsony zavatra ohatr'ireny satria ohatra manao endrika fanerena ho an'ny mpifidy